nanomboka mampiakapeo ny solombavambahoaka amin'izao fotoana izao hoe fa ahoana marina ny fomba fitantanany ity bromaharitra ny antemidera-pirenena vaovao ity na ilay bromaharitra natao anterisetra na nendrena azy vo tsy ampy roa volana monjy ray volana sy tapany mahery eo roa volana latsaka zany dia io ara fa manomboka mipotra ny scandale eo anivony antemidera-pirenena eo ary tena mampivarahontsana anao ny maheno an'le taremarika vola be zay miparitaka eo anivony zany antemidera-pirenena izany omaly ana natsidika anareo hoe efa fantatry ny solombavambahoaka fa tonga ilay vola 267 millions d'ariary teo anivony antemidera-pirenena teo zay nambarany teo anivony ministeran'ny vola fa andoavana zany andreo filana maika na besoin urgent any antemidera-pirenena dia ny hoe ny hébergement andreo solombavambahoaka ny déplacement ny remboursement de frais zany io déplacement resantsika io ny fijanonany zany na ny séjourny eto Antananarivo mandritra n'izao session atao eto session ordinaire atao ankehitriny eto andrenivohitra io dia nomena zany le vola ny loharanom-baovao mari-potitra na afantarany fa nazahotsika tena précision mihitsy zany nazahotsika tena fanampanazavana précise zany mialatsiny hoe tena maritra tanteraka ny alakamisy 12 ny volana jiona lasa teo tokony ho tam'raika amby folo ratoandro no tonga teo anivony antemidera-pirenena ny vola izay narana miaramila mihitsy satria lela vola tanaty kitapo io lela vola io zany avany amin'ny ministeran'ny vola omena aty amin'ny finance azafady omena aty amin'ny antemidera-pirenena tao anatin'ny fivoriny séance plénière ny solombavambahoaka tamin'ny fotoana io najanona tao anatin'ny fiaran-kesteur voalohany andriamatoa sy teny andrena solonyaiko aloha le vola zany ary rehefa aveo dia nentina niakatra tao amin'ny birao an'andriamatoa sy teny randrena solonyaiko nahitan'izany daholo ny solombavambahoaka ary tsy afaka mandiso an'izany ity kesteur voalohany ity izay na tiana na tsy tiana dia tsy afabela amin'ity raharaha eo anivony antemidera-pirenena ity amin'ny makesteur voalohany azy nakarinary zany ny vola dia nahita daholo ny solombavambahoaka dia rehefa nahita daholo ny solombavambahoaka dia tsy maintsy nampanantena zany ny kesteur voalohany nampanantena ny tenenina tao amin'ny séance plénière mihitsy hoe eny ary fa dia hozaraina rariva zany efa tonga moa zany ny vola satria hitany rehetra le vola ny escortena miaramila niakatra tany anaty biraoka niala tao anatin'ny fiarany kesteur voalohany sy tendrandrena solonyaiko aloha dia aveo dia hoe hozaraina ary zany hitan'ny olona rehetra tsina dia tsy maintsy nampanantena zany ianao hoe hozaraina rariva zany ny indemnité d'hébergement amin'ny session ordinaire zany hoe ty fivorina atao ankehitriny ity sy ny session extraordinaire le natao tamin'ny telo sy ny fahefatry ny volana me ny fidianana ny bromaharitra io dia omena ihany koa ny indemnité de session ary omena ny remboursement na frais na ny famerenana zany ny vola laninareo tamin'ny fiakarana taty Antananarivo nandritra n'izay fivorina isan-karazany zay zay vola rehetrarehetra zay zany tokony ho nalaina tamin'ilay 267 millions d'ariary araka ny tenenina nampananteny zay fampanantenana izay zany ary nambara moa tamin'izay fotoana izay am'raika amby folo ratoandro ny tonga ny vola nambara tamin'izay fotoana izay hoe manomboka amin'ny 3 ora hariva no andeha izay fizarana izay dia efa niandry ary ny solombavambahoaka kanjoinina ny teo amin'ny 12 ratoandro dia efa nanantona andreo mpikambana ao amin'ny bromaharitra ny antemidera-pirenena tsirairay nizarany vola ireo olona izay nirahana zany hoe ndraisina ny fanapahan-kevitra zany teo anivony bromaharitra fa tsy omena ny solombavambahoaka le vola fa omena no zarain'ireo mpikambana tao anatin'ny bromaharitra ny antemidera-pirenena omeko atsika hatramin'ny taremarika mihitsiny mba tsy ilazana hoe diso ny vaovao avoaka ny lalatiana fa nakana fanampanazavana loharanom-baovao mari-potitra ary misy fijoroana vavolombelona azo atao mikasika an'izany raha ohatra ka tsy mino an'izany tsika zao zany ny fomba nizarana an'le vola ilazana amintsika hoe tena manan-karena tampoka mihitsiny zany le tao amin'ny bromaharitra ny filohany antemidera-pirenena dia nahazo 50 millions d'ariary 250 millions de FMG ny kesteur voalohany sy tendrandrena solonyaiko nahazo 30 millions d'ariary 150 millions de FMG ireo mpikambana hafa tao amin'ny bromaharitra dia nomena 15 millions d'ariary avy 75 millions de FMG zany hoe 150 millions d'ariary 750 millions de FMG zany no azon'ireo bromaharitra hafa akoatra amin'ny président sy ny assemblée sy ny kesteur voalohany nisy solombavambahoaka anankiray nomena 20 millions d'ariary na 100 millions de FMG izay nomena tombony manokana zany hoe ity vola izay omenanao 100 millions d'ariary ty 100 millions de FMG ty na 20 millions d'ariary dia zarao
am'ireo solombavamboaka miisa 7 andeha ho any fianaran-tsoa satria nisy programma nandehanana fianaran-tsoa rehefa avy eo nisy an'iny mitinina natao tany fianaran-tsoa iny de hoe niinstalle zany na hoe nametraka andreo solombavambahoaka lany avy any fianaran-tsoa zany zay avy amin'ny province amin'ny fianaran-tsoa ray manontolo zany titsika tenenina de nomena 5 600 FMG tsirairay avy ny solombavamboaka miisa 7 ray zay nomena ihany koa rehefa avy eo 1 600 000 FMG hoe carburant ireo solombavambahoaka ireo ary mbola niampy chèque carburant na sekala 5 millions d'ariary zarain'izy rehetrarehetra zany zany hoe ny vola nomena an'le solombavambahoaka 7 zany tsirairay avy 5 600 plus 1 600 ny 1 600 de hoe carburant ary ny 5 600 zany de vola tsy fantatra nambazana ny zareo fotsiny zany ohatran'izao nisy solombavambahoaka nampizarana ny vola io zato tapitrisa iray-bilanja ny vola nomena azy de hoe zarao ty vola ity tonga zany ny tamy 12 oratoandro efa nanjavona ny volan'ny solombavambahoaka nampanantenaina amin'ny 3 ariva fa omena ny vola ka tsisy ange le vola ka hatramity ny androany tsy nisy le vola tsy nahazo tsy nisy hatramin'izao satria nanino ka efa voazara efa lan'ny saka ny trondro ozy ny fitenenana efa voazara efa lasa ny bureau permanent ny vola rehefa nanontany teo anivon'ny ministera ny vola izahay nangataka n'izay fanampanazavana izay ahoana ny fandehany satria menimeny ireo solombavambahoaka ireo hoe zay tsy nahazo an'le vola nampanantenaina indemnité de session nampanantenaina remboursement de frais nampanantenaina indemnité d'hébergement sy ny restauration sy ny séjour zany mijanona eto Antananarivo mandritra n'izay session ordinaire sy ny session extraordinaire izay tam'le fivorinana taon'ny volana me lasa teo nefa tsy nahazo an'izany rehefa nanontaniana ny tany ministera ny vola de nanazava hoe tsisy vola hafa-tsoa nomena fa de zay tsisy idiranay moa amin'ny fomba fizarany zareo fa de gestion interne ny ray iny autonome ny antenimieram-pirenena zay anaovany an'iny vola iny any fa zao tsisy vola hafa-tsoa nomena anareo solombavamboaka fa de zay fanarahanareo any any zany le problème amin'izao fotoana zao zany hoe niaka teo zany reo solombavambahoaka fa tsy nisy tsy atany tsy aparafara ozy ny fitenenany zay sady tsy nahazo vola ianao napetraka hoe le bromaharitra sa moa teteny any araka nefa niteneniko hoe io le bromaharitra ny fidinareo de zao hoe aza memenina mifalia amin'ny vola azo ny sasany de manaova fety sambatra any amin'ny 1 ny volana jona de aza malahelo be loatra amin'le vola izay tsy azo fa tsy manina fa mba fanabeazam-bo atsikakitsika rehefa aveo raha ohatra ka nandehaka ny ivelany ny filohan'ny anteminiram-pirenena ireo solombavambahoaka 7 zay nahazo ny vola nandehanaka any fianaran-tsoa tompoko de nanao décharge nanao soni mihitsy nandraisana an'izay vola izay zany hoe tsy afaka andazany reo hoe tsy nisy an'izay vola izay ary magaga de hoe maninona moa reo solombavambahoaka reo ihany zany nizaraina an'izany vola zany nakaiza zany ny ambony solombavambahoaka rehetra tsy manana droit zany ny ambony solombavambahoaka rehetra satria le andeha any fianaran-tsoa reo solombavambahoaka reo zany de nampanantenaina an'izay zay zany ny zavatra misy eo anivon'ny anteminiram-pirenena eo zany hoe ny teniny eo anivon'ny ministera ny vola fa tsisy vola hafa-tsoa nomena fa de zay fanarahany zareo eo zany fa rehefa hitaky ny solombavamboaka de any amin'ny bromaharitra mitaky fa any amin'ny bromaharitra le vola efa nomeniny teo anivon'ny ministera ny finance zay vola izay efa nomeniny teo anivon'ny ministera ny vola fa de any amin'ireo solombavambahoaka super solombavambahoaka na super député nolaninareo reo napetraka reo teo amin'ny bromaharitra reo any takina le vola ary sefa mamerina le vola izy na sefa mamehana zay volanareo zay satria reo ny bromaharitra ny fidinareo ka super bureau permanent mihitsy reo ny fidinareo teo amin'izay toerana izay ka geriny ambokely tianareo nareo mahay ny afina tsanganareo nareo aza menimena fa iafio ao de mifalio amin'ny vola azo ny sasany zay zany ny zavatra tsisika tenena ao anaty le izy mifalia tompoko amin'ny vola azo ny sasany fa fanampiny zay rehetrarehetra izay loharanom-baovao maro-potitra izay voare ihany koa nafatarana fetsakilany zany rehetrarehetra izany ka izany manao lalao an'ny saka sy ny totozy ihany koa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy sisy teny randrena solony aiko fa ka izany ny tena zavatra nisy ihany koa tao ambadiky le izy de tahaka an'izao ny fitsipika anatiny ny règlement intérieur de nandany zany teo anivony ho anteminiram-pirenena io hoe afaka manindry ordonnateur secondaire anankiray zany hoe mpamoaka ny vola zany manapa-kevitra mamoaka ny vola anankiray zany ny filohan'ny anteminiram-pirenena dia
efa nampimenimena solombavambahoaka io tsy mety zany fa tokony questeur voalohany ihany no manana an'izay fahefana manao ordsaiko ny filazana azy moa ordonnateur secondaire izay fa tsy nety le solombavambahoaka sasany zany dia inona moa ny azony atao fa de mipetraka zany ny solombavambahoaka kelikely feo fa mbola nikakeriny ambokely tiany ihany koa rehefa aveo satria notendreniny filohany antemin'ny era-pirenena Jean-Marc Rakotomamonjy taty ambadimbadika taty zany tsy fantatry ny questeur voalohany Andriamatoa Fredy Mahazoasy ou ordonnateur secondaire ordsaiko no filaza azy zany hoe izy zany manao sonia le famoambola efa nandalo visa ny contrôle financier io fanendrenana Andriamatoa Fredy Mahazoasy io ary amin'izao fotoana izao Andriamatoa Fredy Mahazoasy de sady président ny Assemblée nationale no ordsaika zany nomena fahefana be zany taitra Andriamatoa sy tendrandrena soloneko ary nanao menace araka loharanom-baovao de nandrahoana hoe ametra-pialana tamin'ny filohany antemin'ny era-pirenena zany fa kay zany ohatrany hoe vo ihany koa zany izy tao anatin'le raharaha vo ihany koa izy fa nanantena zany ordsaika amin'ny questeur voalohany azy kanjo zany nalainy Jean-Marc Rakotomamonjy teo am-pelatanana zay fahefana izay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao saka sy totozy na hoe koto fety sy maka zany de voanao de mba voako ihany koa ianao zay zany ny fandeha le raharaha amin'izao fotoana izao fa la rose zany sy tendrandrena solonyaiko zay ny tena zavatra marina zany amin'izao fotoana izao ary zay na tonga ny hoe sy tendrandrena solonyaiko de tsy nety nanao fanasoniavana le karama solombavambahoaka le nalo tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jona lasa teo tsy nety nandohan'izay satria hoe tsy nety nanasonian'izay zany satria mbola noho ny fahatezerana zany vokatry le raharaha teo anivony antemin'ny era-pirenena de ohatrany hoe zany hoe filazantsika anazy ny somary nandrahoana ny Jean-Marc Rakotomamonjy zany zany hoe ametra-pialana ao anatin'izay satria tsy mety zany ohatrany hoe fanalambaraka anazy zany raha zoina le nataony Jean-Marc Rakotomamonjy de fantatra moa fa de hoe Andriamatoa Manovation Adrienne nanao soniany zay karama ny solombavambahoaka izay vokatry zay hoe fahasosorany sy tendrandrena solonyaiko zay zany ny zava-misy amin'io raharaha ataotsika angamba amin'ny teny vahiny hoe psychodrame eo anivony antemin'ny era-pirenena io tsy hoe meloza araka maindramaka le fomba fiteny mahazatra hoe tsy meloza fa loza ny mesako ozy ny fiteniny tanora zay rehefa hiteny zavatra anankiray tsy hoe sanatria mandatsy akory na mikafara ozy le hiry zay fa mba teteny ihany zany tsika hoe ny zavatra tsy nety ange tao Andriamatoa Manovation Adrien questeur faharoa tsara ihany nametrahantsika an'izay izy zany nanao soniany le karama ny solombavambahoaka noho ny fahatezerany sy tendrandrena sonyaiko araka loharanom-baovao zay voaray teo anivony antemin'ny era-pirenena teo ny fanotena zava-doza ao anatin'izay fa ohatrany tsika manko falifaly ao anatin'izay resaka izay de ny hoe tsy hoe falifaly tsika fa ohatrany hoe tsy mataitra tsika ohatran'izao fa ny tena zava-doza ao anatiny de nomena vola fotsiny zany volam-bahoaka nge zany vola zany satria vola niala avy any amin'ny ministera ny vola ry-pianao zay so de tsy mataitra tsika loatra manko le izy fa resahana ohatran'izao fa tadio fa volanao sy vola koa nge zany vola zaraina sy lasa tany am-posiny bromatry ny antemin'ny era-pirenena zany sy reto solombavambahoaka 7 ambin'ny folo nandeha nakany fianaran-tsoa reto hoe ary lay vola na zay na fa carburant nisy 25 millions d'ariary zany hoe 25 millions de FMG 5 millions d'ariary miampy le 1 million 600 000 FMG isaky ny solombavambahoaka lazaina fa carburant nomena fotsiny any zany nomena bôjy satria ny fantatra de mbola karany antemin'ny era-pirenena fiarabe any antemin'ny era-pirenena nitondra an'ireo olo reo nandeha nakany fianaratsoa de malahelo ny tena zany atao tely afadrakotra mihitsy zany le vola kanefa za te teny atsika rehetrarehetra hoe eny ka io psychodrame eo anivony antemin'ny era-pirenena io ange sitrapotsika ihany natonga azy mbola vo manampy ny scandale ampafiry ny scandale mbola tsy manaitra mpitondra fanjakana fohy be zany tsy manaitra ny filohan'ny repoblika tsy manaitra ny prime ministre zany satria reo ny nametraka ny Jean-Marc Rakotomamonjy ampafiry n'izay scandale mitrangy eto amin'ny firenena tsy hananan'ireo réaction moa zany zay ny tena tiatsika resahana ao anatiny zay adevitra resahantsika izay fa ny zavatra misy aloha zany amin'izao fotoana izao de volatsika vahoaka io vola resahana tafiditra miodina any akafo io de tourné zany le vola fa tokony vola ho zarena amin'ny solombavambahoaka lasa nizarena any am-posiny bromatry ny antemin'ny era-pirenena zay aloha zany ny tena zavatra misy marina amin'izao fotoana izao fa tsika zany te ametraka ao anatin'izay resaka izay hoe za malahelo be loatra ianareo solombavambahoaka satria zao efa nitenenina fa tsy nienina tenenina sange teny teto ory solombavambahoaka aza mba jereo ihany aloha asivy ihany aloha fa nady adina kely
mialoha farafahakeliny mikasika an'Andriamantoa Jean-Marc Sarakoto-Mamonjy fa efa nampimenomenina mampiasana eny fomba fitantanana zany Jean-Marc Sarakoto-Mamonjy zany teo anivo ministeran'ny fizahantany zany hoe ntiatsika tenena ao anatin'izay de hoe efa mba nampaninoana ihany lakolosy hoe olona ohatran'izany ve no apetraka ho filohany antemneram-pirenena tandremo fa ka netiny anjampany mibakony hoe mena tombontsoa nareo raha vao apetraka ty bromahatra vaovao ty fa aongany ty bromahatra ity satria mamofopofona mamparasy Andrajoely ko natao anatin'ny fitondrana CST sy ny CTR ve de isy scandale goavana be tahaka an'izao ela ihany nanaovana ela ihany nafatakana zany an'io antemneram-pirenena io ela ihany nilalovana an'izay tontolony politika izay teo anivony antemneram-pirenena fa tsika mbola tsy naheno mihitsy hoe scandale vola be ohatran'izao tonga de very manjavony fotsiny ihany ary eo no miaka ny solombavambahoaka rehetrarehetra 26 juin ty akaiky amin'ny posy loka tsy niditra amin'ny vola zay zany le zavatra misy amin'izao fotoana izao de tsika tenena ao anatin'izay de hoe efa nampitandremina nge fa raha tsy nampitandremina de diso eo anatrehan'ny tantara mihitsy ntsika teto amin'ny onjam-peo fa tsika efa nampitandrina mihitsy hoe le retsy mba tadidio kely mba jereo ihany le olona tedavinareo vidina ao anatin'le bromahatra le filohany le antemneram-pirenena tedavinareo vidina zao izy zao mitsotsotra mangatsitsika any ivelany any aposiny 50 millions d'ariary arak'izay taremarika nivoaka teo anivony antemneram-pirenena le solombavamboaka tezitra ihany nge mamoaka an'izany fa maninona ary zay tsy manana an'izany zo zany le solombavamboaka ihany mamoaka an'izany vaovao zany aty amintsika zao ange ny fiparitahany vola tato aminay tato hoe tsy misy ane le 267 millions d'ariary ary manomboka sosotra ny solombavamboaka hoe fa ahoana kosa ary misy an'izany 18 millions de FMG no karama nomena an'ireo solombavamboaka ireo hoe ty zany ny anaovanareo 4 volana jona ary karama io karama io nampanantenaina io tsy nisy indemnité tsy nisy an'ireo droit sy avantage isan-karazany fa de juste karama fotsiny zany ino hoentinareo manao 26 fa zay efa feno ny posinay sady efa voky izahay ozy reto mpikambana ao anaty bromahatra reto zay le natonga nanoteneny kakeriny ambokely tianareo nareo aza malahelo be loatra aza misosika lahelo noho ny afenondramy be loatra am'le vola tsy azo fa io ny bromahatra zay no fitinareo kakory atao de alanjao ao de assume ao fa mbola aiza zany mbola aiza na miaka eo ara le solombavambahoaka tsy atany tsy aparafara araka ny nambaratsika nataonareo io tsinona ka io ny bromahatra ny fidinareo de aza menomena fa manaova fety sambatra 20 ny volana jona daholo zay zavatra tiatsika ambara ao anatin'le fa raha misy am'izao fotoana izao mampametra-panontaniana ihany no avy le antemneram-pirenena le androm-panjakana mihitsy zany mampametra-panontaniana atsika raha ohatran'izany resaka resantsika zany lo raha mbaovao mari-potitra zany azo antanina ary azonao antanina fotorany eo anivon'ny solombavambahoaka eo fa mbola nazahoantsika fa nampimbavao tany anivo ministeran'ny vola le hoe 267 millions d'ariary le vola voaray fa tsy hita hoe nakaiza zany nakaiza zay zany le baraingo mipetraka am'izao fotoana izao